Ny Tiontany Kianja commune Ilaka Centre district Ambositra faritra Moromania nietsika tana maro izay notarian'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona Ranarivelo Lucien niaraka tamin'ireo fianakaviam-be ministera samihafa ny zoma 3 Aogositra 2024. Tanjona ny anadiovana sy kojakojana ny lakan-drano izay manondraka tanimbary manerana ny Madagasikara. Arak'izany, ny lakan-drano ny Andohariana mirefy 7 kilometatra manondraka tanimbary 200 hektara no nodiovana tamin'ny tetsika ity ary koa fanentanana amin'ny malagasy fanometanana amin'ny Association des usagers de l'eau. Fa izay eto anivon'ny ministera kosa, ministera ny fambolena fiompiana ny Jona dia nanapa-kevitra fa araka ny velirano izay nataon'ny filohan'ny repoblika no hoe tsy maintsy mahaleo tena ara-tsakafo ny malagasy ao anatin'ny fotoana faran'izay fohy, fotoana faran'izay haingana, dia nanapa-kevitra izahay fa anentana ny malagasy rehetra, anentana ny isam-pokotany, anentana ny isaky ny commune, anentana isaky ny distrika sy ny faritra mba samy fanometanana isika ka nietsika izay anehoantsika an'izany hita maso dia ny fanohanantsika ny fambolem-bary, fanohanantsika an'izany famokaram-bary eto Madagasikara izany satria dia fantatritsika fa isan'ny singa iray lehibe mitondra makany amin'ny fiatsaran'ny vokabary sy fampiakarana ny vokabary eto Madagasikara sy ny vokabary amin'ny ankapobeny dia ny fifehezana ny rano entina manondraka an'izany fambolem-bary izany. Marina misy ny vary an-tanety anaovantsika ezaka izany fa mbola ny ankamaroan'ny fambolem-bary eto Madagasikara mihoatra ny 700 isanjato ny fambolem-bary eto Madagasikara dia mbola fambolem-bary amina tanimbary tondrahana rano. Araka ny fitentsika malagasy moa hoe vary sy rano an-tsaha tsy mifandao, an-tanàna tsy mifanary. Izay mazava dehibe ny fikojakojana ny lakan-drano, na ny lakan-drano fanondrahana io na ny lakan-drano izay famoahan-drano eny amin'ireny lemaka voatondraka ireny. Ny fanajariana ny lakan-drano sy ny parasy lehibe ao Kianja dia nampy be dia be ny mponina amin'ny famokarana satria hiakatra 700 hektara ny tany voatondraka ary tombo 5 ka hatramin'ny 7 tonne isaky ny hektara ny vokatra raha 2,5 tonne isaky ny hektara izany teo aloha. Taorian'ny fahavitany asa dia nisaotra ireo rehetra tonga nanatateraka ny tana maro ny ministra. Marina fa ny volana Aogositra sy Septambra ny volana natoka ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona hikarakarana sy kojakojana ny lakan-drano.